La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Fanodikidinana vola ato amin'ny orinasa Kromita Malagasy nahiditra amponja vojomaika eny tamin'ny morany tale jeneralin'ny orinasa Kroma rehefa avy nandalo fampanoavana tetsy amin'ny pôle anti-corruption omaly. Mpiasa roa siby Kroma iray ihany koa no voasaringotra amin'ny tirara ity. Namboaka fanapa-kevitra ny teo anivon'ny fahatserarana sonofa tsy afaka mandray vokatra azandrano avy any ivelan'ny Chine manomboka androany. Tafiditra anatin'izany ny drakaka. Ampahany betsaka amin'ny drakaka ahondrany Madagasikara nefa makany Chine avokoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra 920 namoniainy noho ny coronavirus anarivo n'ireo mitondra antsimokaretina ankehitriny. Efa nahitana tranga tany Hong Kong, France, États-Unis ary Australie. Ny adidin'ireo avy hatrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao toy ny raha fanodikidinana vola teo anivon'ny orinasa Kromita Malagasy nahiditra amponja vojomaika eny tamora ny tale jeneralin'ny orinasa Kroma rehefa avy nandalo fampanoavana tetsy amin'ny pôle anti-corruption omaly. Mpiasa roa siby Kroma iray ihany koa no voasaringotra niaraka tamin'ny makasika izay raharaha izay. Yves Richard. Taorian'ny famitorana lalina natao teo anivon'ny pôlisy ekonomika. Omaly no niakatra teny anivon'ny pakina ny pôle anti-corruption 720 hektara. Ndraraha fanodikidinam-bola raika amin'ny zato lavitrisy ariary na voasaringotra ny tale jeneralin'ny orinasa Kromita Malagasy, Rakoto Artso Arsène. Taorian'ny fitsarana naharitra ora maro. Nahiditra amponja vonjomaika eny Tanimora ny tenany niaraka tamin'ireo mpiasa roa sy mpividy Kroma iray. Raha isan'ny voatonona amin'ity raharaha ity ny vadiny filoha teo aloha Voangy Rajona ary mampianina Henri Rabarinjaka. Nanao fangatahana ny soratra ny hainoana ny filoha teo aloha Rajona ary mampianina hery ihany koa mpisolivava ny tale jeneralin'ny orinasa Kromita Malagasy noho izy tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fanomezana baiko maro teo anivon'ny orinasa. Miantso ny Haute Cour de Justice anaramaso sy andray an-tanana ny raharaha manoloan'io izy ireo, tsy hisy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Araka ny fanadiadiana no tontosainy ny delta audit ny taona 8,2020 Kroma 4,3 taona no very ankoatra ny fanondranana antsokosoko. Toy ihany koa ny famarotana entana tsy ara-dalàna sy ny osoka samihafa. Na dia miezaka ny manarina ny orinasa tsy kelikely aza ny mpiasa ankehitriny. Mbola lavitrezaka ny fanetsenana ny vola very izay tombanana 100 lavitrisy ariary. Itoetrany arak'izany ny fanadiadiana sy ny famitorana momby ity raharaha ity. Ary aoriany fa 9 ny volana febroary zao no iverina eny anivon'ny paky 720 hektara ny raharaha araka ny loharanom-baovao hatrany. Namoaka fanapa-kevitra ny teo anivon'ny fahatserarana sonofa tsy afaka mandray vokatra azandrano avy any amin'ny ivelan'ny Chine intsony izy ireo nanomboka androany. Tafiditra anatin'izany ny drakaka. Ampahany betsaka amin'ny drakaka ahondrany Madagasikara nefa makany Chine avokoa. Miantarandriana io. Tsy mampiditra azandrano avy any ivelan'ny Chine nanomboka androany isan'izany ny drakaka. Io no fepetra ny raisin'ny fahatseranana sonoa manoloana ny fiparihan'ny valanaretina teraky ny coronavirus. Niatraika eto Madagasikara io tsy fahafana manondrana i Chine izay firenena mandray ny ampahany betsaka amin'ny drakaka ahondrany Madagasikara. Raha nitatra avy amin'ny MAEP na ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, ny taona 2024 nahatratra amin'ny real taona ny drakaka velona ahondrany Madagasikara tany Chine. Izay ambony oharina amin'ny voalazany lalàna. Araka ny didim-pitondrana laharana fa 2,240 mametra ny fahafana manondrana ho tsy ohatry ny 5,000 taona isan-taona. Tsy ahivina, avy any majanga ny ankamaroany ny drakaka ahondrany Madagasikara. Ny taona 7,20 araka nitatra avy amin'ny 1,000 taona mahery ny vokatra tany an-toerana tamin'ny fotoana io.
Ny any Chine manokana mandrina ny 8,4 alina ny anjifan'izy ireo ny 200 grama amin'ny drakaka avy eto Madagasikara rehefa tonga any an-toerana. Namoaka fanambarana teo anivon'ny ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana manoloana ny loza nateraka ny rotsakorana be loatra teto Madagasikara. Naora raha antsika izay fanambarana izay. Miondrika ampanajana manoloan'ireo namony Inde ary manka herin'ny fianakaviana sy ny niaram-boina noho ny toetrandro ratsy niteraka tondra-drano be tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Efa mandray ny andraiky ny tanteraka ny fanjakana amin'ny fisahanana ny tandidinin-doza sy ny loza, ny fanarenana ary ny fandrindrana ny fanampiana rehetra. Noho izany, hisorohana izay mety ho fanararotana dia tsy azo atao manerana ny tanim-pirenena malagasy ny teleton na ny fanangonam-bola na fanangonana fanampiana ataon'ny olon-tsotra na fikambanana na vondrona samihafa. Araka ity fanambarana ity, ny fanangonam-bola ataona olon-tsotra na fikambanana na vondron'olona no tsy azo atao, saingy azo atao tsara ny manome fanampiana, ary ny fanampiana rehetra omena dia tsy maintsy mandalo amin'ny BNRC. Zanakazo miisa 510 no novolenina manamorona ny lalam-pirenena fafito tao amin'ny komina Avinankanera. Lalam-pirenena voaravaka azo io ny tanjona ho an'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vavety ao vakina karatra. Fanadidiny KOLTV Antsirabe. Totosa ny farany herinandro lasa teo ny hetsika fambolekazo izay nikarakarany avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vavety eto anivon'ny faritry vakina karatra. Lalam-pirenena miravaka azo io ny tanjona ho an'ny faritry vakina karatra manokana. Karazan-janakazo maromaro no novolena tao anatin'ny hetsika ary nanamorona lalam-pirenena fahafito ao anatin'ny komina Avinankarena no nanatanterahana izany. Nahitana ireo mpiasa avy amin'ny sampandraharaha samihafa eo anivon'ity ministera ity, ny farimbona sy ny aran'ny salahy namboly ireo zanakazo. Ity natao hoe andohana koa, maromaro kokoa zany ao anatin'ny komina rurale Avinankarena no misy antsika izao manamorona ny lalam-pirenena fafito. Ny zanakazo volena izany dia 500 eo a. Misy zakaranda, misy frêne, dia misy pain, dia misy koa kininina manitra. Ny tanjona moa zany dia eo aloha zany ny vinan'ny filoham-pirenena hoe Rakofanala Madagasikara. Fa ho anay vakina karatra manokana indray a, ny lalam-pirenena koa tokony ho ravahana azo a, satria raha mba misy ny fialan-tsasatra ho an'ny chauffeur na ho an'ny mpandeha dia mba mialokaloka kely ambody azo eo izy aloha. Tony toerany tony koa nefa ho an'ny Antsirabe manokana betsaka mpitsangatsangana rehefa paka dia mba mila ny azo hipetrapetrahana anaovana pique-nique. Araka izany dia anisan'ny lahara-pahamehan'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana sy ny fitsonjovana ny lovan'ny taranaka faramandimby mba ho Madagasikara rakotrala ny tanjona ary ho tonga nosy maitso indray. Isy ny fanaraha-maso akaiky atao amin'ireto zanakazo izay novoleny ireto amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo fokon'olona eny an-toerana. Ity tsy hoe atsatoka fotsiny fa ilaozana fa ny fanaraha-maso dia ny fokotany aty an-toerana, ny chefin'ny amo zany no miara-miasa aminay aty manara-maso ny zanakazo dia izay koa zany andalo matetika satria ity lalana lalovana foana hijery naniry ve dia manosoka indray raha ohatra ka tsy naniry ilay izy. Mbola ambony ny tany tsy fanananasan'ny tanora eto Madagasikara, ankoatra ny tsy fampian'ny fahaiza-manao, olana ny tsy fisian'ny mangarahara tamin'ny fandraisana mpiasa hatramin'izay. Fanadina. Tsy ampy ny sehatra anazy ho ny tanora ny vaovao rehetra momba ny asa ara-potoana teto Madagasikara dray. Nanjaka ny kolokolo tamin'ny fandraisana mpiasa indrindra teny anivon'ny orinasa sampan-draharaha-mpanjakana. Ankoatra ny tsy fampian'ny fahaiza-manao, io no isan'ny nampitombo ny tanjo fanananasy indrindra ho an'ny tanora tao anatin'ny 10 taona farany. Ny fametrahana ny mangarahara no ahafahana manarin'izany raha ny fanazavana. Ohatra ka hanatsara zany voalohany indrindra ny resaka asan'ny tanora dia voalohany indrindra any amin'ny resaka recrutement zany, transparence zany, tokony sokafana daholo zany ny poste rehetra mba ary manana niveau d'information mitovy daholo zany ny tanora rehetrarehetra ary manana chance daholo hiditra amin'izany resaka emploi zany.
ka ny salaire zay tokony hiatra zany dia salaire tsy salaire d'équilibre fa salaire d'efficience zany hoe zany arakaraka ny fahaizany sy ny expérience n'ilay tanora zay zany no ahafahana mametraka ny salaire dia ny zava-bitany indrindrandrindra zay apport zay hoentiny eo amin'ny resaka fampandrosoana na ny orinasa zay hoentiny na ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Nahitana fivoarana zany amin'izao fotoana indrindra taorian'ny fametrahany fitondram-panjakana ny zéro tolérance amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nanomboka nosokafana pahabe maso ohatra ny tolotra samisy eny anivon'ny sampadraram-panjakana isan'ny tokony, toreo asana tompona ndraiky mpanjakana ambony, na poste à haute responsabilité 10,9 nampafantarina teny Ambotsiroitra farany teo. Misy zany mangarahary efa misokatra tanteraka ao anatin'izany zany ary mety le méthodologie satria indrindrandrindra zany ny tena tanjona dia mba hitovy ny niveau de formation an'ny tanora rehetra dia naiza toerana misy azy na any amin'ny province sy na any amin'ny région dia afaka mametraka ny candidaturany ary manana chance ho tafiditra rehefa manana ny faripahaizana mahakasika an'izany. Raha tsy izany manko dia mety zay olona fantatra ihany zany no atao dia tsy mety zay méthodologie zay satria lasa misy olona voahilika zany ao anatiny nefa zava-dehibe dia ny inclusivité. Mbola lavitrezaka araka izany ny fampivoarana ny sehatry ny asa sy ny fampiofanana eto Madagasikara. Ilaina ankilan'ny fiaramientany rehetra amin'izany manomboka amin'ny fampifandraisana ny fampiofanana omena ny tanora amin'ny filana eo amin'ny tsenany asa hatramin'ny fametrahana ny mangarahara eo amin'izay fampidirana mpiasa izay. Tonga tamin'ny fotoana ilay dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny tatitra izay ataon'ny MHTP mahakasika ny fahatapahan-dalana tamin'ny ity androany ity eo amin'ny koa ny tontolon'ny asa soratra malagasy. Rehefa fevrier. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI, BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Gandhi disait « Quoi que vous fassiez, ce sera insignifiant. » Mais il est très important que vous le fassiez. Officier, ces deux-là voulaient seulement s'interposer. Rentre chez toi. Hé, non! Je suis assez d'accord avec sa première phrase. Il y a pire que d'avoir un père qui a les moyens de te sortir de prison. Je veux pas qu'on me sorte de quoi que ce soit. Pourquoi papa, il veut pas passer du temps avec moi? Elle sait que je m'occuperai toujours d'elle. C'est tout ce que j'ai à dire, Tyler. C'est tout ce que t'as à dire? C'est pas assez. Et ici. Pourquoi y a un cendrier? C'est une coupe. Elle était là rien que pour me narguer, je parie. 2 semaines, t'es un vrai fantôme. Ton côté blasé et introverti, ça devient lourd. C'est plus possible, il faut que j'intervienne. Qui a une fille? Le flic qui t'a refait le portrait. Va la draguer. Les étudiants qui font sociaux, c'est pas mon truc. T'as de la chance, je me suis pas encore décidé. À propos de quoi? De tout. Je commence par le dessert. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre entrée. Charles, votre fils. Est-ce que tu veux qu'on aille dîner? Il peut me poser un lapin, mais toi, il peut pas te faire ça. Ce n'est pas ta responsabilité, tu n'es qu'un gamin! Un peu paumé, hein? Vous croyez me connaître, mais non. Mon père a du mal à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver?
Quelqu'un a essayé de me dire, garde-la pour toujours. C'est le toujours qui me pose un problème. Eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Toerana maromaro no nahitana fahatapahan-dalana amin'izao fotoana izao araka ny tatitra avy anivon'ny MHTP io tolakandro io. Tsy tokony mihoatra ny 20 taona ny vesatra entin'ny fiara vaventy raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Na misy aza ny fepetra vonjy maika no raisiny tompon'andraikitra manoloana ny famaroan'ny fahatapahan-dalana amin'ny lalam-pirenena maro, mbola maro ireo fahatapahana hita. Araka ny tatitra io tolakandro io, isan'ny hitana fahatapahan-dalana ny ao amin'ny lalam-pirenena fahenina BK 30+850 eo amin'ny tetezana Mahajamba akaiky ny tanàna Manerinerina. Ny ao amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby telopolo be, mampitoy ny Andravin'ny Fasika sy Ambatoboeny, anelanelan'ny tanàna Soan'ny Aviana sy Ankijabe. Misy ny hitsin-dalana amin'ny tsifarany saingy somary manano sarotra. Mbola eo am-panamboarana kosa ny ao amin'ny lalam-pirenena fahaefatra BK 443 Anjianjy. Maro ankoatr'io ny lalana hina ho tapaka noho ny fahalemen'ny tany aty eraky ny rotsakorana be loatra. Manoloana io, nanambara ny tompon'andraikitra fa tsy tokony ohatry ny 520 taona hatreto ny entana tanterina amin'ireny lalam-pirenena ireny. Etsy ankila nefa niverina nanomboka omaly ny fifamoivoizana eo amin'ny tetezana Iandratsay RN34 BK 53+600. Raha ny hita, miasandro amanalina ny fitondram-panjakana mba hiverena ny fifamoivoizana amin'ireo lalana tapaka ireo. Mandeha ihany koa ny fandraisana fepetra amin'izay ahina isy ny fahatapahana. Lafo vaovao hafa kosa indray dia mialefy ny asa soratra eto Madagasikara. Ho an'ny mpanao asa soratra izay nanaovana fanadihadiana, sakana tsy mampiroborobo ity sehatra ity ny fihazakazahany teknôlôjia. Fanadihana. Mevitsy ny tanora manao asa soratra, io no hita ankehitriny araka ny nambaran'ny mpanoratra ny Vetso. Tsy taky ny tany aloha ihany koa, maro no tsy mahafehy izany, indrindra ny teny malagasy izay angany asa soratra malagasy. Tsy voafehy ny littérature, izany hoe zatra ny kirakira ny teknôlôjia ny tanora dia zatra manao fanampiasantena ny abréviation dia tsy voafehy intsony ny teny malagasy. Dia fananana ny teny zany dia izay no mahafirenena ny firenena iray. Raha maty ny teny dia maty ny firenena ka tokony kolokoloina fatratra rajaina fatratra ny teny malagasy. Ankoatr'izay, sakana ho an'ny fampiroboroboana ny asa soratra ny sara ny fanotana boky. Be dia be raha ny Vetso manokana efa manana atao hoe boky folo izy ao anaty solosainao kanefa mbola tsisy natonta na iray azy. Tsy ampy vola zany malagasy, ny vola ilaina amin'ny fanotana boky. Tsy tapesipesena satria raha mijery fotsiny izao isika eny amin'ny librairie ny farany ambany indrindra amin'ny vidin'ny boky iray manodidina 10 000 ariary. Izany hoe raha mokatra boky 500 isa zany isika na 100 isa na 500 isa dia ampitomboitsika amin'izay vidin'izay zany ny vola tsy maintsy homan'ny mpanoratra anankiray. Mitaiza hafana mampita afatra maneho ny kanto malagasy, isan'ny mahazava-dehibe ny asa soratra ireo raha ny fanazavana, ilana faharetana kosa ny fanaovana azy. Vao manomboka amin'ny lalana fambaray sore ny tanana. Ahafahany mandingana sy miampita avy hatrany ary hatrehany sahady ireo antsana sy ady. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 450 no namony ainy noho ny coronavirus anarivony ireo mitondra izay tsimbokaretina izay amin'izao fotoana izao. Efa nahitana tranga ihany koa ankoatra tao Chine, tany Hong Kong, France, États-Unis ary Australie. Fanadihana. Miamitombatra ny isan'ny olona tratran'ny coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 577 ny voaisa hatreto ary tafiakatra 450 no maty. Maro anisa tamin'izany tao amin'ny tanànan'ny Wuhan, feno hipoka avokoa ny hôpitaly any an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa misy ny fandraisana fepetra nataon'ny fanjakana sinoa any an-toerana. Efa maro ireo tanàna mitoka-monina. Manodidina ny 700 kosa ireo miaramila dokotera hetsika amin'ity tranga ity. Na teo aza nefa izay ezaka nataon'ny fanjakana sinoa izay efa tonga hatrany Frantsa, Australie, États-Unis, Canada ity valanaretina ity.
tranga telo kosa no hita tao Hong Kong. Efa fantatra ihany koa fa misy ny fepetra ho raisin'ireo firenena eropeana sy amerikana ampodiana ireo diplomaty sy ireo teratany avy amin'ny firenena avy. Mifanindra-dalana amin'ny fankalazana ny taom-baovao sinoa ity krizy ity izay miditra amin'ny année durant. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasiany ianao nanaraka izaho soava tsara tolotoboko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.